Ia, androany aho zany a dia iresaka fijeriko zavatra anankiray sy proposition na na mety hoe solution kely zay efa nisy zany namorona anazy fa tamin'ny andron'ny repoblika tetezamita tamin'ny andro Ratsimandravy angamba ny ilazako anazy a no nametraka gouvernement izy hoe gouvernement ny ala olana. Minisitry ny ala olana moa zany azafady fa tsy hoe gouvernement ny ala olana. Zany hoe misy zany karazana ministera anankiray miandraikitra ny famahana olana terre à terre io. Tonga de arak'ilay lazaiko teo hoe tia ny olana tia ny vahaolana. Zay ny fotsiny ny azy izy tsy manao an'zay relation internationale any sy ny sisa fa ny azy tonga de hoe inona marary ny vahoaka de mandeha any izy mamaha an'io eo ny eo. Ka raha za manokana de azo tsy hitako zay maharatsy an'le izy ary azo tsy hitako zay tsy hanaovana anazy koa satria ny am'zao zany ianao zany raha ohatra fotsiny ara zao ohatra ka hoe mametraka karazana site na hoe na Facebook fotsiny ara hoe ty zany ny Facebook de dénonciation instantanée zay ny anaovana anazy ohatra zany hoe zay olona manana olana eo ny eo a na hoe any tonga de maka sary de mametraka mandefa anazy eo anatin'io a de ho avy avany ny ekipa miaraka amin'ny sécurité miaramila sy ny sisa miaraka amin'ny mpitsara sy ny procureur na tsy haiko zay ekipa miaraka aminy eo fixe zany io ohatra hoe miaramila roapolo miaraka amin'ny mpitsara anankiroa de miaraka am'le ministra mpiandraikitra an'zay ala olana zay a de ireo zany a mitety an'le olana tsirairay araky par ordre d'arrivée zany tonga de mamaha an'le izy eo ny eo tsisy hoe iandrenizan'iza fa tena tonga de hoe mpanamaivana ny olana andavanandro ny mponina zay fotsiny ny asan'le ministry ny ala olana io zany any hoe izy tsy mijery an'zay fanovandrafitra fanaovana fanavaozana any fa ny azy tena tonga de hoe lahatra arak'izay ariva amin'ny ino izy teo ny ordre d'arrivée tao a ny olana de ry zareo tonga de mandeha any a mamaha an'io ny ara-dalàna ny ara-draniny sy ny sisa sy ny sisa zay mahatsara an'le izy hoe misy mpitsara sy ny sisa miaraka amin'ny eo a de miaraka amin'ny sécurité ireo zany tonga de mandeha mamaha olana misy olana ohatran'zao hoe ry tonga de lasa ry zareo de vahana le olana eo a eo ny eo zany zao tonga de famerenana ny confiance ny olona koa amin'ny mpitondra zany hoe tena misy zavatra kely manakorotana fiarahamonina eo a de raisy valy de tonga eo ny ino ty izy teo ny fanjakana mamaha an'le izy ka raha tsy misy ministera kely anankiray miandraikitra an'zay a de sarotra be io arela be satria ny olona rehefa mitory de atao firy taona ianao firy volana zay vao misy mamalo fitorianao raha tsy mandefa ka ny zava-misy zany a raha ny tokony ho izy de asiana an'zay karazana plateforme de dénonciation instantanée zay ny hoe de ny olona mandefa kosa moa zany de responsable amin'ny dénonciation any eo a fa hoe tena mandefa ny olona reto ny problème ty ty ny problème ty ty ny problème ty de traitena tsirairay araky ny filaharany fahatongavany eo zany le izy arak'le nylazaiko teo tia ny olanareo tia ny vahaolana de manao fijorona vavolombelona le olona nataotao hoe eny va ny olanay teto fa tonga de miverina ny confiance ny vahoaka hoe miasinareo ary zavatra miatra amin'ny olona ohatr' zany marary amin'ny olona andavanandro ne tsy de tena io marina fa ny jiro sy ny rano misy fa be da be tompoko ny karazana lonilony sy adiady eny amin'ny fiarahamonina mampikorotana fiarahamonina ka za de mampirisika anao andriamatoa filohan'ny fanavaozana sao de mba tokony asiana ministera re tompoko miandraikitry ny ala olana amehana fotsiny zany zao zavatra mbola tsy nisy zany raha tsy tamin'ny andron'ny Ratsimandrava dikan'izany fotoana ny ngambany zao tokony aplikena an'izany hoe ty tonga de mpandrava olana fotsiny de asiana ekipa mihitsy ekipana sécurité roa camion ohatra miaraka amin'ny na ray camion fa sao de lafo be ny carburant miaraka amin'ny mpitsara anankiroa na
sy ny sisa zay staff eo arakarak'zay anaovan'ny teknisianina anazy fa za tsy teknika am'izay tsy haiko de tonga de mandeha le izy zany hoe tiany tonga voalohany tiany atao voalohany tiany tonga faharoa tiany atao faharoa sy ny sisa tonga de milahatra mihitsy fa tsisy hoe may aloha ny ary de ny any tena lahatra arak'izay ordre d'arrivéany eo zany de rehefa misy hoe tsy voavahan'le ministera mehana l izy fa mikasika ny fananatany ohatra na ohatra zany de miara-miasa ministera fananatany makasika ny olana hafa de atsona ny ministera voakasika eo anatin'le izy fa tena hoe asistena kely angambany aloha makasika an'le fanamaivanana ny andavanandro ny mponina sy andavanandro ny vahoaka fa maty ny vahoaka retopoko tsy vitan'ny fitadiavana efa sarotra sy ny fitadiavana asa zay efa tena sarotra ary tsy misy fa mbola misy karazana problème zay tokony hovahana aingakaingana ny olona raha ny sasany tsy mandeha mitoritsony satria hitany hoe resy izy raha mitolona misy karazan'olona victimena viol izy ohatra na victimena fanolanana sy ny sisa olona mana matrehitreny ny nataonao ahoana ny itorin'izany de miaritra eo fotsiny le olona angalarina ny azy etsy olona matrehitreny ny atom-badikato be palitao ahoana ny fomba tsy afaka mitory ianao satria tonga de menaceny raha mitory ianao de nondray ny any de sao de mba tokony hojerena ihany mahakasika an'le zay possibilité zay hoe asivo plateforme de dénonciation instantanée le izy de ao ny olona mandefa ny olana de atsangana le ministera anankiray manendry ministera anankiray anao zany mpamaha olana fotsiny olana ara-tsosialy olana sécurité sy ny sisa de manangana task force ianao zany task force tonga de misy mpitandro ny filaminana miaraka amindreo zany de miaraka amin'ny mpitsara zay mahalalàna zany plus général de rehefa aveo eo ianao mahita hoe miandraikitra misy ekina ministera ohatra zao ty na ekina ministera ohatra zao de miara-miasa amindreo karazana ministera reo zany am'izay tena tonga de hitan'ny olona mihitsy hoe miasa eto tsy ampy ry ohatran'zao reto tena nandray andraikitra tokoa fa tsy anina satria ozy fitenenana any amintsika zay hoe tany misy olobe tsy miady zaza zany hoe rehefa misy fanjakana matanjaka sy mitsangana eo de matahotra ny olona ary manaraka ary zany ane taloha zany tena mipetraka zany hoe an'ny fanjakana io tam'mpanjakana io tanin'izao ty tonga de matahotra ny olona aveo hoe an'ny fanjakana zao le izy na ny olona raha tsy matahotra ntsony satria ny antony de tsotra hoe tsy totentsony ary tsy totentsony zany satria hitan'ny olona hoe raha ho resaka politika zany maloto mpangalana mpangolo-karena mpanondrana mpanao kolikoly mpanao an'izao de zay karazana cliché ataon'ny olona zay mihitsy no mila vahana hoe raha zay ny zava-misy zany de tokony hovaina ny fomba famindra mba hiverenan'zay confiance amitsika sy ny amin'ny olona hoentina zay ka androany zany de manentana vahaolana kely izy io zay napetraka atao anaty boky tokoa hoe asivo plateforme de dénonciation ohatran'reny hoe telefona maintso laharana maintso le laharana mantsy mety hoe occupé mety tapaka ny réseau tapaka ny jiro tsy mandeha sy ny sisa fa ny ao amin'ny Facebook rehefa lefanao indray mandeha le publication de hitao ary mijanonao fa le numéro vert mety itezan'ny olona fotsiny le izy de tsy mandeha sy mbain'ny sasany fa raha plateforme le izy plateforme officielle de dénonciation de io ilain'le ministeran'ny alaolana de miaraka amin'ny ekipa ny task force izy manao an'le izy ka io tsy mila atao be da be fa mety hoe olona mety hoe ekipa ray na roa ray isaky ny faritra fotsiny isaky ny faritany na ohatra zany de mandeha tsy akijanona zany reo mijery hoe aiza ny olana sy ny sisa sy ny sisa ahafahan'ny olona mba manana fitokisana sy mahita ny asa ataony eo amin'ny fitondrana satria zay zavatra anankiray zay de tena lesoka ary ny fanaovana accompagnement ny fiainan'ny olona amanavanana ny fahasairanan'ny olona aloha zava-dehibe ho io alohan'ny anaovana an'le
le refondation satria nireo fondation mandeha azo atao paralelina koa l izy araka le zavatra nazavaiko reny hoe olana sarobahany io ary mifaningotra daholo tsy azonao hoe ty ihany ny atao de ry ihany ny atao fa mba ahafahanao mijery zany a ahafahanao manino ty izy teo mamahan'le olana de tsy maintsy vahanao miaraka le izy ka iny zany hevitra anankiray raha diso a de ny zavatra proposeko ariana ao izy le olona anankiray zay fa za zariana ka zay aloha fa sao de fody sororetiny retsika